Artista afaty sareraka, tsisy afaty sarery ny anteherako zay tsy mila misleraka raha tsy mijoro sy lehilahy. Tsy ohatrany tamin'ny taloha intsony ny mozika rapy amin'izao fotoana izao fa dia miborioka tanteraka araky ny hevitry tovolahy mpiangano mozika rapy avy ao amin'ny labelona kolontsaina mainty. Ho an'ity mpanao rapy ity dia maivana ny zavatra voizindreo mpanakanto eo amin'ity sehatra ity ankehitriny ary tsy voafehan'izy ireo intsony ireo tena FDB nanamarika ity mozika ity izay marihana fa nentina hitaizana ny mpankafy. Les côtés artistiques satria ny zako le ny rap zany amiko reflet en société foana le izy. Zany rehefa mampame société dia mampime koa mozika rap. Ary io moa zany zavatra raha mahita eraky zao tontolo zao eo tsy eto Madagasikara ihany na ny rap frantsay na ny rap américain misy tendance somary artistiquement zany si les contenus, les discours ny rappeur zany plus lasa ohatrany futile kely lasa zavatra tsy de normalement ny rap tokony hoe ohatrany hoe garde-fou an'ny société ile mba ampitsikera tsy mety satria déjà le forme-n'le mosika zany permettre an'izay plus que hoe ny forme-na mosika hafa ty somary to de hoe lyrique sa direct zavatra percutant zavatra ohatr'izany. Namoaka rakira tovolahy nomenivana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao satria dia afaka alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny application mobile izany rakikira zany ary afaka ianona na dia tsy misy connexion internet aza. Etsy-ndany zany arahina fampisehoana ny fivoahan'izany rakikiry zany raha ampitso etsy amin'ny CGM Analakely ka i Prince avy eo amin'ny labela kolontsaina mainty ihany no anokatra ny sehatra. Manoratra ny Insta, Tupac Shakur asa soratra tsisy asosorana rap tsy mitady sakory ka rap na disekoly inspiraka TKL style tsy enona tsy akora.